Antsasatsekondra. Tantara indray miseho no soratan'ny Tomaratra Andry Nirina. Firy zao raha lisy a? Sao mahatsitratra atoandro ny asa tany any Antsahaniko. O raha lisy a? Inona ary ty be torimaso be ty e? Fa raha jerenao anefa izany, sady mbola andro vao mangirana ratsy izao, mbola mangatsiaka be any ivelany any fa matoria aloha. Ampireto ary aloha labs io ijereko azy e. Sitrany ay raha mahatomba tafaverina aloha. Efa amin'ny 4 maraina izao. Tena vetivety lahy zany alina zany marina. Efa tena miaina ao anatin'ny andro farantsika amin'izao e. Zany ny orenana tsara ao amin'Andriamanitra fa tsy fantatra mantsy na ora na segondra mety ahatongavany a. Fa efa nomaniko eroa avaratra any ireo ny angadinao sy ny akanjonao ary amin'ny vatsy tokony entinao any. Misaotra raha lisy a. Ny vady endro tokoa avy amin'Andriamanitra e. Fa aleo aloha tsika hivavaka izay vao handeka. Sady mila mivavaka mandrakariva mba tsy ho reraka e. Mila mifankazatra amin'ny tsy tomba ediana ihany koa. Miasa vera koto a. Seriny de seriny izany a. Nga tsy nanaraka anao tatira lisy vadinao de miady rery. Anga ity izy ty Rapanarivo fa hitanao ihany izy efa miandry andro voky iny de tsy de afaka mandeha lavitra tsoniko. Mbo mariny ndreo rakoto raha mba ho vitany eo daholo. Se atao rapetsy ny ambiny angaka tsy mifaka. Akose. Fotoana amin'Andriamanitra raha pitsoka tsy ataoko ambany zavatra koa. Dray. Zay le mahavoanareo mpivavaka tony. Zavatra tsy hita maso zany ko hoe mbo inona rakoto a. O Rapanarivo a. Mba vakio ange eo amin'ny Genesis ao de ho fantatrao hoe iza ny namorona an'izao tontolo izao. Ary tsy nisy nataony ratsy fa hitany fa tsara zany. Zao lainga bazary rehetrarehetra zao koa ve de mba inoko e. Ny fivavahana amin'ny razana andry ny aty ny mahabe fitahiana ato zao a. Efa lovany lovaina hatrizay io. Tsy azo elana finareo mihitsy no mano tafady hatrany atapotoka hatrany am-paladia. Fa raha enao aloha raha mihevitra ny andresy lahatra amin'izany de tsisy io. Na izany aza Rapanarivo mba hevero ihany ny fanahy. Raha miala ety an-tany de mba ho aiza ny fanahy. Aleoko miala fa manjary ho raikitro fifamaliana eo ny resantsika ka. Sady mbola maro be koa ny zavatra ataoko fa aleo ande. Eny ary Rapanarivo, ny tompo aneo ombanao, tsy mba mindra fo aminao. Mirediredy. Tompo ato. Efa voany amin'ny sainy mihitsy le rangahy ty. Tena nomeny tompo talenta mpianatra mihitsy ianao rakoto a. Zany raha tsy liana de lino reto ankizy kely ny hainy ny fampianaranao teo a. Maika moa fa nampianao kisarisary kely fa maika izy ireo tena nifantoka bebe kokoa. Aiza kio re dadapasy a. Ny tompo no isorana lehibe de lehibe nanomeny talenta e. Na zaza
tsapako taona azo aim-pana vaovao zany indray a. Izany a? Ie, tsara zany ka. Fa sady famonjena ny fanahin'ny olona koa angeny toy itony e. fa ho no ary dadapasy a. Miaino anao angarakoto. Efa nanaiky daholo zany ny ray aman-dren'ireny ankizy rehetra ireny. Efa avokoa ka. Afa-tsy ny zanaka Rapanarivo ihany no tsy navelany. Kanefa nge dia le zanany iny mihitsy no anisan'ny voalohany tery aloha be tery teo e. Ka mety ho navelany ihany angambako, na mety ho nandeha tsokosoko koa le zaza ohatra. Eny e, fa ilozaka angamba aloha ianao dadapasy fa ny andro koa ty efa madiva ho arivariva ihany ko, mbola lavidavitra ny lalana mody. Omendalana ary se dia aza tonoana ny fotoam-bavaka raha-pitso a, entany ny namana rehetra. Aza matahotra rehanao dadapasy io, entiko avokoa izy ireo, fa lasa aloha a. Dadapasy ty voly iny fa ataoko mahalala tsara iny androany fa ny zanako ny tsy aiza amin'ny ainy. Ampianarina an'izao atsanga tsy amanorana rehetra zao. Io eny, ianao androany. Njara-Panarivo marina, vaovao maresaka. Ndry, ary toa aviavy be ny endrika eo zany fa misy inona e. Ny zanako rangahy ty aza mba ampianaranao fiampianaran-diso atya. Mbola tsy ampianao ihany ve ny volan'olona lainao isan-kerinandro amin'ity vavabavaka ataonao ty, ha? Raha ny atezerako nampiariko dia angamba ianao vao voakasiko tanana teto masom-bahoaka teto. Aizako tonga ao an-trano dia dada, zokony zany Jesosy zany dia ty ankizy be hono hoe sensisy mampalily sofina. Ilaina angeny fampianarana ny zaza dieny mbola kely se ty e. Ny antony tena mahasarotiny dia le fanahintsika mila famonjena. Raha ho avy any amin'ny raha ony lanitra ny zanak'ondry haka ny olona, dia mba ho aiza ary ny fanahin'ny olona tsy mahafantatra. Tsy tonga dia ho any amin'ny afobe avokoa ve izy ireny. Daditio fa na io rivotra hiainany seho aza ange mbola ny eo ambony manome azy, na io tombon'andro havelomantsika io mbola any amin'ny avokoa raha tsy hitanisa afa-tsy ireo am'izay ka ela be za fa raha mbola mahita namandre fa mankatiny zanako dia efa kahita kely tsika. So no mieritreritra fa navelako anakatiny zanako fa tsy namela azy raha zay tia no fantatry ny tompo any eombany se ao fa hivavaka ho anao a, mba ho tonga saina ianao ndray andro any. Mirediredy ataoko adalaka ho tezitra, tsy tia amerina aminao an'izany tsony afa lasa tandre mange fa ataoko mahalala ianao e. Mila fahaizana kely mihitsy le rako tsy pasteran-dozy reny. Reny koa ny toa mianakindro mananatranatra eo. Zany na ny fitsaboana nataoko aza tena lasa tsy dia nisy olona tsony. Lasa variana amin'ity vavabavaka ity avokoa ny akamaroany olona. Dia inona nefa ny atao? Sa ve ho taperina ny datin'androny? Moramiko rangahy zany a, manakarama olona dia vitsy zany. Tena me mavesatra mihitsy ianao ty raha lisy a. Ie, Zany raha saika zakako tsony ny lanjanao tamin'ny bisikileta teo iny. ka sange faharoa fa tsy ray tsony dia mitombona be hoe miamitombo lanja koa.
eny re fa mandehana mahakaina aloha dia aleo fa karakaraiko ny sakafo arivantsika e. Fa nampidirinao daholo ny akoho mamborona tao. Efa ka zany indray ve dia ho atonoko rakoto a. Mbola tena tsy very tadidy izany amanko. Mba fomba ihany aloha le manontany ralisy a. Aleo hono mantsy manontanytany foana iomehezana toy izay manao tao foana hitezerana. Kanefa koa ny baiboly hoe tezera faza manota, ary aza atao tratry ny masoandro milentika amin'ny fahatezeranareo. Ianao tia koa ralisy dia tsy lany resaka mihitsika. Aleo aloha ndeha hisorona afo aho fa raha ianao ve ho lany resaka na ho maraina eo aza ny andro e. Sady ny resaka nga sisy izany mihitsy e. Ahoana vitanao ve zay misy ao ampanaoviko anao zay sa ahoana e a? Za mila olona matotra tsara manao an'ity misy eo ty a. Tena loloko tonga de gozina aminao fa sarotsarotra ihany ty revi ty e. Saingy mametoka anao fa vita somatsara io e. Fa rehefa vita amin'ny mission de samy tsika tsy misy arakaraka. Soa nanandosa tonga ambany de miparitaka any ville. Ka ohatriny nary ny lela vola takiny CT a? Sao mantsy ho voaloko asa mafy tokoa mantsy ny miandry. Raha ny tena marina aloha de tsy vita korery io a. Mila mpiara-miasa. Ary efa manana mpandeakama amin'izany ahy e. Noho izany mila vola maromaro. Mbola mila manomana fitaovana any amin'izany ihany koa. Sy raha zay fitaovana izany indray aza matahatra se fa etoako avokoa ny lany rehetra e. Kinina avy ary mora tonga dia anomanana azy e. Maika basy polety antsy lava lela famaky sary tava mba tsy akobona ny tena anay. Ary mila trano koa ametrapetrahana amin'ny planina rehetra. Ny resaka bobo indray le ty dimapolo tapitrisa ny vola, ny telopolo tapitrisa mialohan'ny asa ary orinan'ny asa ny ambony. Ka ahoana mety aminao satria tsy mampaninina azy zany fa ny any asa vita no ilaiko e. Za tsy manaiky tsindritsindriny zany eto amin'ny tanànako. Okey, aleo ary ala aloha mibandy fa mbola mora lerina any amin'ny tanàna any. Tonga eto afaka 2 andro ary mila tokony vonona daholo ireo zavatra ireo. Na hiteny azy lahy hoe zao de zao tonga de misy zany e. Aiza? Ena ny teny tsy vita amin'ny vola raha mbola eto an-tany a. Fa za marina ho raha matoto mahatsapa hoe misy manaraka izany foana tato ato a. Tao anatin'ny 3 andro mifanesy zay. Zany? Ie, tsy haiko hoe iza na iza. Enao koa de ty sy mandeha faeritreritra be loatrako. Olona maro be samy mody any amin'ny avy de mety hoe tafaradalana aminao fotsiny ohatra. Tsy izany mihitsy raha lisy a. Fa ahoana e? Misy tovolahy tsikarotro zay a. Manao akanjo mainty sy pataloha lamba mainty izay foana izy. Ary tena vaovao amin'ny masoko izy io a. Angamba tsy mponiny ety. Angamba izy izany mety vahiny ety na mamangy olona de izay no mety ahitanao azy foanako. Mety ho izay angamba e. Fa somary matahotra kely ihany fa olombelona ny tenako. Fa zao e. Hoe ahoana? Mandalova hono ianao eny Amindrampanarivo fa misy lavany ianao eny androany. Nampaniraka ankizy teo manko izy. De aingany ianao any fa mbola maika hiaraka amin'ny pasitera sika ampahery ny mpino any ambany Antsinanana rehetra any rehefa folapolak'andro iny a. So mantsy de ho tratrariva any ty ianao. Mba mahagaga koa zany. Sambasamba Rapanarivo mba mitady
Aleo aloha zaho eny ary ezako ny ho tonga aloha ihany arakaraka an'izay resaka eny. Izay tena hitadiavany akoho mantsy tena mbola tsy fantatroko. Ka mandehana raha fa sao dia taraiky eo ianao e. Mety zavatra manan-danja koa angamba matoizina ampiantso anaoko, tsy mba fanao ny mantsy izao. Ka nazahako aza nge raha lisy mbo gaga amin'izany e. Nanomboko oviana koa izy mba niantso ahy raha tsy voandroany. Dia niany ihany ianao dia mba atero ao amin'ny rasoavadin-drabe ity baiboliny ity. Adininy taty mantsy io taminay sy izy le nianatra baiboly tato ankeo marainako. Etsy ary zay fa lasa e. Dia mba araorao maso tsara ireo biby fiompy ireo e. Eny re Rakoto. Rera-panana aizy olona e. Ora-panarivo a. Fa lasa izary sa lasa nivoaka ve? Ianao ihany ka mandrosoa ary zato izy ka mandrosoa ka nampanatsoka anao dia ny hoe nareo mivady rery moa zany no mipetraka ro lavitra be roa sa misy olo-kafa miara mipetraka aminareo? Zay mivady rery ihany ka. Fa hono arangaty. Inona no anton'izany fanontanianao zany ry ngara-panana? Tsy zany ry ngaty fa ahoana re izany tsy zany aho fa zao misy zanak'anabaviko zay mantsy ho avy aty afaka tapabolana eo dia mba lasa ihany ny saiko hoe so mbo mila mpanampy nareo mivady keliko hitady asa koa mantsy ny tena tondehany aty. Aiza moa ry ngara-panarivo no ahitanay mivady vola amin'ny anakaramakizy amin'izany Ny fivelomanay tsy misy afa-tsy ireo fambolena sy fiompiana kely ireo e. Ny vola omanina ny fiterahan'ny vadiko koa mbola etsy an-daniny izany. Angamba tsy ho araka ny amin'izany ko. Zay ny saika nampanatsoako an'izay na antenaiky fa so mba mitadika moa zany sy tsy mitadiko zay reny amin'iny ry ngara-panana fa aleo ara aloha ilozana ianao ny adidy amanandraikitra koa mbola maro ny antsoroana. Ndao ary Rakoto dia misaotra ny amin'ny fahatongavany misaotra napita vaovao hoe nareo mivady reriny aho mampety zavatra zany ka tsy ho ela dia anjaka toka ny lara-panarivo tompon'ny vola. Eno vao eo ampiresahana azy mihitsy tsika sy ianaoko. Ary mba vetivety ary izy ny taniko. Izy koa moa pastera rehefa mahazo an'ity bisikilety ity dia mitrifana sy tena mandeha mafy ery. Moa fotoana koa henjikenzika be ihany amin'izao. Fa maninona ny vahiny tsy ampandrosoana raha lisiny dia avela ijajirika fotsiny eto an-tokotany eto mandrosoa dadapaso io. Mbola maikamaika kely koa ary tsy fa saika mba hampatsiahan'ilay fotoanantsika avy eo ny saika tena dinaleko taty vao eo ampiresahana anao mihitsy zay ny minenao tongako. Ay kosa zay mihitsy ny saika nandehanako maimaika fa mbola hanomana akanjo sy baiboly aka no dia tsy mba handroso mihitsy ve pastera.
Enao koa efa hoe maika hony izy ko sady efa elaela ihany ange izy ny teo e. Dia io izy tapa-kevitry ny andeha io kinanjo tonga ianao. Zay aloha izy mivady fa avy eo zany e. Dia samy ho tahian'Andriamanitra zany ko. Eny are omendalana ianao ry ngiara-pasy rehefa avy eo re zany e. Ie, ka mba inona hono ny etsondram-panananao tany? Toa mahaliana mantsy ny haino azoko. Zavatra tsy misy dikany akory angeny nampanatsony atandrana izy. Fa ahoana e? No hoe veriko fa mba zavatra tena hoe maika be ry le izy. Fa leo makany atrano dia tantaraiko aminao avokoa. Ve ka zany mety hoe amin'izah lehibe voka angamba dia izay ny antony nahatonga ny sainy lasa tamin'izany. Ny toetra n'iny rangahy iny ralisy tsy mba mitsinjo ny afo zany ny azy ihany ny fantany, ny tompontsoany ihany ny teny masoany. Fa izy iny ary ve ho ianao dia tsy mba hiova mihitsy? Aiza nahafantaranao an'izay fiovan'ny tampoka tany ka? Na ny vavaka ataontsika aminazy iny isan'andro io aza ve tsy mba hisy vokany hoy ianao ka? Misy fahamarinany ihany aloha zany e. Ny rariana dia mba hiovany izy iny fo tanteraka, ny mba ho lasa kristianina ihany koa e. Andeha ary aloha hivavaka isika ny amin'ny diantsika rehefa avy eo e, mba tsy hisy ho azo tsampana izay atao rehetra. Hiara hivavaka tsika. Raha io ianao mahay manao ny zavatra rehetra. Mba tantano ny dianay raha hialeto izahay ka andeha hanatanteraka ny hiraka mpanaovinao. Mba tsy hisy ho azon-doza na ho azo tsampona na mandroso na miverina. Dia mivavaka koa izahay amin'ny rapanana mba kasio ny fony mba hiova anaraka anao Jehovah mahery eo. Inoko tompo fa tsy misy zavatra tsy hainao atao fa hainao avokoa ny rehetra. Misaotra tompo ô. Amen. Amen. Lamina daholo zany ny tedikady rehetra. Ary aleo atsoina vetivety ry zalamba ho tonga aty an-tanàna sady akan'reto fitaova-be diny reto. Ny volany koa moa efa vomako ao. Allô, tonga avy aty an-trano fa efa voninato ny zavatra tokony ilainareo rehetra e. Ilaiky fitaina androany misy eo fa tsy asinan-draso andraso tsony. Voray patron be ho avy zay fa miandry asa kely fotsiny aloha. Sady mbola misy hafa ihany koa fa faingananareo aza matahatra fa mpitomboky ny volanareo ry zalahy. Okey, sady nona be dolo ny voayaka maty fa mila akandre. Zay zany e. Tonga amin'ny fotoana rakoto dia aza matahatra koa ianao ry dadapaso fa tsy ho ela ny anjaranao. Manjaka tokana ihany ny any fantatro. Dia le ralisiny koa ampidinina any koa fa mahabe areti-pivavahany eto fotsiny. Rehefa ny lohandohany ny tseotsony dia ho aiza eo ireo olona ireo raha tsy verina amin'ny razana. Ohatray tonga sady angamba ry zalahy zany fa leo aloha jerena hoe ry
zalahy mihitsy ireo fa leo vaina ny varavarana. Ka mandrosoary dia mahazo taorana avokoa nareo rehetra. Efa misy ranom-boankazo manko anareo ato. Ok patron, merci. De zay aloha miplaniny efa nomaninay ka tsy haiko raha hoe mety aminao a. Sendra aloha anao mieritreritra fa hoe totoza amin'ny planiny zany fa efa tena maty paika tanteraka mihitsy vao naroso teto. Tsotra lamima kanefa mahomby. Tsy misahirana akory ianao raha ngafa mahazo vokatra tsara. Raha ny azoko tsara zany dia mody atao hoe tafihindalo misy azy ireo ary dorana velona ao an-tranonao izy mivady raha alina. Kobonao tsara mihitsy le rivy. Na ianao azy nge afaka tsara ny tena manatrika an'io dia mba mahita maso ny zava-mitranga. Fa zao fotsiny koziko a. Lasantsy fotsiny mila homaninao misimisy fa mila manendy man tsika ralina. Misy 20 litatra saika ataoko anaty kamy ao. Tsy mampanenina azy zany rehefa hitako ampiadana e. Ka mila alinalina tsika makeny. Amin'izay mantsy efa mba tapimandry avokoa ny ray tanàna. Zany hoe eo amin'ny 2.10 sasany alina eo. Eo tsika no milatsaka eny. Sady tsy misy olona mivotsony amin'izany raha tsy hoe ny mpamosavy nga ka tsy mifaka. Tô hitako hoe tsy zany fijoalajoalan'ny afo. Ny firotsahany eo lavenina. Ny firedaredany mananika ny lanitra. Ka zao pata. Tsy mety aminay reo tsony no mivoaka ny velany any fa tsy maintsy ato zay no miandry lera so mantsy dia sy atsikaritra ka alasa saina ny manodidina. Ny fidirana tatao aminao aza nge fa akinafinafina be. Ka leo ary nareo aty any fa sendra hitan'ilay zanaka ka mahabe fanontaniana azy. Ateriko ny sakafonareo. Sady efa fisantarana sady ny fahasambarako dia aminoko voronareo. Zay fa lasa aloha. Ena re. Zao zalahy miomana dôly fa hanao mission tsika ralina. Vito io dia samy miparitaka any amin'ny ville. Tsy misy mahazo miaino ianao ty amin'ny faritra aty zany. Azo lisany ve zany e? Zao ny planina. Ny telo lahy tonga dia mandraraka lasantsy ny trano. Ny roa kosa mandoro an'ireto koa amam-borony reto. Angana lesy fa maika ny orony Rapanarivo ifofona endomendy a. Voalazanao mihitsy. Dia ho hitako hoe ty izy ho vonjen'ny Andriamanina zany. Zere mahery e. Ndre za ty izy misineniko ao an-tranony ao. Matory kanefa ny azo azy tsy fantany akory. Velo manetsy rakoto arery ny tanàna. Azo matahotra ianao dadabaso mbola ho avy koa ny anjaranao afaka fotoana foy a. Aro maso tsara zalahy sao misy mivoaka fa raha misy mivoaka eo tonga dia jinjao amin'ny famaky avy hatrany e. Se rakoto e. Ho izany zato afo be miredaredy zato eo intsony reny e. Ny vadiny be voaka nga afaka miazakazaka. Ny antso vonjy indray izako ny mba hamonjy aty akodaoda aty. Trano mitokana kely ty. Na ho hitan'ny olona azan'le lafo mbola afaka minitra maromaro ny fokon'olona vao tonga aty raha farany tena tonga aloha io. Eny fa milatsaka ny tafitrano. Fa lasa lavenina sarbo avokoa. Vitange mission raha izany noho izy. Tohatra mamono an'ireto akoreto mamono azy ireo raha izy. Ndao amizay andeha fa so misy mahatsikaritra hoe dia any an-trano mifanao koa ty. Ary vetivety zany afo zany dia mandevina an'izay ny lalovany a. Aronao ara-pata. Ary ny amin'le olona anankiray nga tsy fitainany aminy sa tsy tapa-kevitra indray nareo e.
Le raisiko tanany iny raharahara iny fa ny karamanareo tsy banga akory na dia zany azy eny dadapasy iny indray na mamono lalitra aza mbola sarotra no mamono an'iny ko oay ety e zany ny fokon'olona efa tany avolavitra any fa aleo miparitaka daholo e sa mihitsy misy mandeha lalamasaka afany anaty bozaka any mandady mandra-pahadily atsika nyretsy vahoaka retsy. Lasa lavenina sisy teny tanana misy andrakota na izy mivady aza tsisy taola-kalevina tsotry dia tena daly tsy mba matahatra n'Andriamanitra mihitsy ny nahavanina an'izao marina moa mba mahagagara mpanarivotra iny hoe fa maninona ny tsy misy nalainy izay fananana rehetra fa nidorany avokoa na hatramin'ny akoho amam-borona aza ity zao le bisikileta noentiny malofony izay nitory filazany tsara omaly efa tena kila firehetra tsy misy azo ampiasaina tsotsony vorovoko sy mavomarika tsara zao fa maty taty izy mivady ty dadapasy ty sisany tadiavako-hevitra faran'izay aingana ny karakarana azy dia milamina tsara ny zavatra rehetra fa rehefa nataoko mifandinina lalina ary nyara-pasy dia to tsy mamonjy akory le Andriamanitra reo koa aizako olona vita borina zao ve dia tsy mba hovonjeny to tsy misy akory aza manao an'izany sefa manana ny lalana sy ny fomba hieverany azy ny tsirairay Andriamanitra ary matoa zao no nitranga dia zay ny fantany fa mety manana fihevitra tsy takatry ny sain'olombelona ry se Jehovah Andriamanitra dia hevitra mitondra fehidanana fa tsy loza dia mbola mila n'izany an'Andriamanitra zany ihany ve ianao ry dadapasy efa zao ny mahazo ny namanao raha zay ianao dia aleoko ihany mivavaka amin'ny hita maso sy ny razana ka ireny ihany no mitahy mety mbola anjohanao koa angeny toy izao zany e tsy nysoa ihany ry ngara-panarivo ny arahana amin'Andriamanitra fa na ny ratsy ihany koa aza vao maika azy zao tokony atao mba hampijoro hatranin'ny finoana ary efa voadiko ry se zany hiaraka amin'izany fa na hatramin'ny fahafatesana aza tsy mba hivadika izany mihitsy aho mbola miseho azo tsy laitrakizika ihany le ngia ty ho avy tsy ela koa ny anjaranao fa za maika e ka androany arivo zay no anangy ara-panana ka arak'le fanifanarantsika dia aka an'le ambony folo zay reto ny asa moa nefa hitanao vita somatsara tsy nisy tomika ekeko tokoa zany le roa ary efa voamako daholo ny vola rehetra tsara ny fiarah-miasaka no fa fotsiny kosa aloha ny koziko rapata manomboka eto dia tony tsy mifakalala mihitsika misaraka eto ny lalana ianao mitoetra zay mandeha fa raha mbola misy ve ny fiarah-miasa manaraka dia tsy hanao tsotra zany nareo rehefa nieritreritra dia aloha nareo ihany no nataoko mamono an'le dadapasy iny fa miseho mahafilo mizingizina amin'ny heviny ko saingy aleo aloha tsy zao fa aleo angingina kely ty raha mangy ty tena olona misaina be anao zany ny raha-panarivo mila mangina kely mihitsy aloha ty raha ty vao miditra amin'izay indraytsika satria matsy ny olona am'izao tsy maintsy ambina ny tanàna ka so koby eo tsika mandeha foana ny findayako na andro na alina mbola azotsika atao tsara ny fiarah-miasa zany amin'ny manaraka indray ka dia indrary ny karamanareo efa nasiako amboniny kely mba ho fitsinjovana ny amin'ny manaraka za indray tsy mitsitsitsy vola zany rehefa ho amin'ny tombontsaoko no ampiasana azy ka kala milisany
any amboniny ato fa tsy eo lisany de falifaly ireo rato zanga lisa nahita nyty azy ty sady zany sefy de za mandidy sy manapaka azo zay zany fa fotoana koa ty mandeha be ihany ka de amanaraka indray sady iny avy iny keo ny zanako fa ndana dolo nareo tsy tiako izy mahita eo fa so hoe ho be fantaniana ka nahirana ny amaly azy okay raha-panarivo izy zany dadapasy maika maikery anao zany koa kanefa androm-bola vo maraim-be ty ho aiza mora-panana fa andeha hitoro ny filazantsara ho an'ny olon-drehetrako efa hitako eto ihany ianao de atomboko aminao zany ty e dray azafady fa diso adresy ianao tsy am'izany mihitsika za zana anisan'ny voalohany manohitra an'io sy aminao zay fomba rehetra amigorana an'io ko fa hoana ra-panana fa maninona ianao no minimikipy manoloana ny famarinany de hiandro kapoka avy amin'Andriamanitra ve vo ahalala hibebaka aminy ary tao manozana zany le rangahy ty miary ngahy ty de ireo fivavahana avy amin'ny razana ihany ninoko fa mita jereo ange taloha raha mba nisy ady zany fa ary zay nampidirana ny fivavahana amin'ny razany vazaha io de lasa miady ny malagasy sa malagasy satria nanota fady inoko kosa fa mbola ho vainy ny tompo ianao ndray andro any engany fotsiny mba tsy ao anatin'ny kapoka sy fananarana kanefa raha izay moa no ampiovanao de ho tanteran'Andriamanitra zany sanatria za tsy manozona ary tsy hanozona anao zany mihitsy saingy manao zay ahatongavanao saina fotsiny asa minimikipy manoloana amin'ny famarinana ary andramoka zaho fa tsara Jehova tsy andany lera aminao fa atao zary lasa nanenenako aza niatso anao teo kono fa ninona ataonao ninona de tsy maintsy fonga ny tantaranako eto ty asanao ty sady mpanambaka amin'ny mpamboatry vahoaka eny ary ra-panana fa omendalana ianao saingy ny fitoriana ny filazantsara tsy maintsy ataoko foana mandra-piala ny fofinaiko tsy hoe lafaza maika zay keo ny fahendrena anao zay fomba rehetra amingorana an'io izy mahagaga zany efa tapabolana zay inondraha raha etrano sy dorolona iny niezaka nitady any ny zandary saingy tsy nahita mangirana na ny kely azy anka zary lasa tsy nondrara intsony iny fa natao fotsiny hoe mainono ny afo tsy matao an-tranon'izy mivady ararotiko am'izao koa mifaminona nyity dadapasy ty la tsona ry zalahy sady efa lasa natoriko rojo kely teo allo efa milamina be ny momba n'le afera farany iny fa le dadapasy isa mila lefa kely koa efa sasa miandry azy koa zay raha koto mivady any sendraha misy ny fanaraha-maso eny velany iny ka ho raisy fotsiny eo raha-panarivo atala ve ny zandary de amela fotsiny aninona raha iny am'izao kanefa von'olona angeny natao tamin'iny efa hoe efa milamina ho any amin'iny fa mitenena fotsiny rehefa tsy hanao nareo hitadiavako olo ka fa mahavita azy nary ty taitaito ty ho avy tsy hoe la ny tenanay saingy tonga de homany ny bobo fa mifahatongavana any ela de vita amin'ny mission tongavana raha-pitsa aza fa mivolanareo efa voninato efa ile rehefa nataoko mitovy tamin'le karama voalohany iny ihany fa aza matahatry nareo kozy ve raha-panarivo alefa raha-pitso ariva ihany zay de fa anainga aty amin'ny vilona fa aza matahotra ianao raha-pata any aminao avy eto any zay mivatana ary tonga de atomboka ny efera efa nomana niketika rehetra zay fa lamina fotsiny ianao efa madi volany ny créditeko fa
miandranareo aty zany raha pitsoaly ary tonga dia asa avy hatrany vao tonga tenareo. Tapaka koa izy zany. Lany fanakay. Ndatory fa maiky saitsaina ny fahasambarana miandry atso ela. Dadapaso variana be tena lasamboroany anabakabaka any mihitsy izy zany. Nisy tsy nety ngany toriteny tao sa tsy ampy ny volany meniny mpininareo. Ay vengaram-panarivo ie tsy zany ry ty fa lasa ihano any saiko ny amin'le aitrano tapabolana lasa iny to lasa very anjavony fotsiny ihany zay izaka natao mba hitatiavana an'izay olona navandoza. Ka matoa ange dadapaso ny zandarina najanona iny dia fa mazava zany ny amin'iny fa tsy mila tarina be hoe makaiza tsotra tsy nangany tenen'ny zandary hoe maty namono tena tao izy mivady. Tsy mampino azy zany ry tsy ory zareo iny mihitsy ny nahavita an'izany sady raha araka ny fahafantarako azy tsy mba nanany olan'izany ry zareo reny aiza ny ahafantaranao an'izay olany tany ambadika tany dia izay mety hoe natonga azy namono tena fa toy izao ihany aloha ny eritreritra ao fa maiky hividy lasantsika io ataoko anatin'le fiarabe fitaterako etanaoko no mbola maiky ampiady koa avy taty. Ny veriko fahatsy ho tongonareo ka dia ahoana tsara ny planina rehetra. Efa mividiko ao le lasantsy nasianareo mividiko de meloha. Tsara zany ka io tsy maintsy miainga amin'ny fandorana ny taniny ihany ny Rapanarivo tsy haiko amin'ny blemo masoto izy miaraka amin'ny vady aman-janany araka le fanadihadiana efa nataonaiky. Adrasy fa olana zany sy ty fa tsy olana amin'izay miara-maty eo daholo izy menakavy sady ny alina ny tena fanararaotany. Tsy laviko aloha zany ary asa efa nataomiko ty ka dia tsy maintsy farananako. Eto tsika mila mailo satria aty ampovoan-tanàna misy ny tranon'ny Rapasy ka ho tratra ny fokon'olona sy ny zandary avy hatrany tsika raha vao mitaraikiraika eo noho izany mila mailo sikinga. Ny olona ty nge somary saritahatra zay ihany raha tsisy zandary anga reny mba sa zao raha nanaovana azy bahanana ny varavara-misy ny varavarankely mba tsy hahafahan'izy ireo mivoaka ary avy eo voadorana miredareda vita mora foana koa ny aminy. Ka ny ory te efa mandeha ihany fa mifiritsika nanange efa tapimandry daholo mantsy ny olona amin'izao sy fotoana izao. Aleo amin'ny sasakalina fa amin'iny ny fotoana mety tsara indrindra sondritory tsara daholo ny olona amin'iny ho esorintsika hatramin'ny fakaneto reny raha reny ny manelingelina anao raha bata fa aza mikirampaka ianao efa nanomana vola misimisy aho mba hanaovantsika fety raha vao vity ty azy ty. Kozy ve? Tonga mantsy dia miverina mitsabo tena te ampoka avokoa ireo olona ireo rehefa tsy esy mpitondra fivavahana tsotra eto. Mety zany ary tena mety andao amin'izay raha naika fa maika hifety sy korana ny bandy.
nareo ry zalahy raha mahatsafa fa to misy manaraka zany fandehantsika zany a. Saingy to lavidavitra fotsiny. Aizas tena nay aloha tsy mahenona kely aza fa mety fiomanako ny enao raha patatsy na disy mieritreritra be loatra ianao dia zay mahatonga anao mamorona feo eny na izany a raha mila mailo any e tsy hay mantsy zay zavatra mety hitranga tampoka. La aloha tapifeto fa tena maharedy tongotr'olona mihitsy aho afaratsika eo e. Samy makazorindrina ry zalahy dia aza mihetsiketsika eny rasatsika an'izay mety manaraka atsika eto. Fa rehefa mijanona ho asika dia to mijanona koa le mpanaraka e. Fa ny mahagaga dia mety ho izy ary raha zandary ny zandary mbola lavitra eto miborony. Raha fokon'olona kiosindray tsy mba hanana eritreritra ny anao andro masom-pokon'olona. Raha nisy an'izany dia tokony ho fantatro ihany satria zany lehibe ny fokon'olona ity. Andraso aloha fa tena naheny koa teo a. Toa tsy mbadika retsy loborobo retsy le feo teo ka. Eno ngefa zany mikorofodrofoka zany ndray e. Raha vao tsika no mamita voalohany an'io dia tsika no vita fa tonga dia andao andadizana moramora ary vonoina avy hatrany e. Tahaka izay a tsy nandeha nitetateta taty fa nijanona tany an-drano ihany. Zaho ty tratra mpatsaraay tsombo vava ka mba no heveriko moramora natao toy le tamin'ny voalohany kinanjo zao ny tranga. Zay vita tsy misy anenena na raha-panarivo a mila avitaina hatramin'ny farany ty rehefa avitaina ihany e. Tairo zalahy niatsy lava lela koa na mitaiko ny momba ny olona miafiny io a. Isa roa telo. Tenda ny aiky teo iny a. Ay alika ny tao neveriko fa de olona. Ny ohatran'ireny ray rapaty efa mahazatra anay a. Ny mifanenjika sy mifampitifitra mpitandro ny filamenanao andreny vohatra efa kilalao anay zany. Noho izany matokisa ianao anay e. Fa efa ambany kely eo le trano ka aleo ny roa avy aty ankavia ary ny roa ambiny a avy eto ankavanana dia za nisy pahana varavara-be sy ny varavarakely ka aleo tsy mikoropaka fa so taitra iny ka iantso vonjy eo. De inona zany ny tokony ataoko sa iandranareo etam-boly eto ve a? Kanefa atao tsy mety fa so hisy atsikaritra eo koa. Mety foana rangasy ataonao a. Saingy ny fahamailona fotsiny no atao zava-dehibe hatrany. Ny tampoko ange tsy mahalala ara-panany e. Ala aloha anaraka anareo hidiny eny ambany iny ihany aka. Etate hitondrako an'ity lasansy ity sy andrarahako azy mba sady ahitako ny endritranony farany e. Ho vita manomboka eto ny tantaranao dadapasy io. Talovana sa to naheno alika nisy namono ateo iny e. Andraso eo tsy koloviko eto amin'ity makarakara eto ambaravarakely eto izay mitranga. Sofa de volana ny andro ka hita avokoa ny any velany any. Ohatrany misy olona reny ambony reny zany. De ho iza nefa ny olona sahanty amin'izao oro zao. Mbola tsy lera fifoazan'ny olona mihitsy zao ka. Ary tena tamin'ny manitsy aty amin'ny tranoko ange izy ireo zany e. De iny ro lafa ny vily. Ary nisy lasa koa tsy akavana trano zany. Raha eo, ianao mahalala, arovy ty mpanomponao. Kanefa tompo, oka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao. Kanefa tompo, anehoy ny voninahitra ao ty mpanomponao. Amen.
toa misy mpiambina angeny manodidina ny trano zany ny rapanany jereo reto miaramila sady lava ranjanana ny vaventy sady to tena mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika angizy zany hoay tokoa eny tokoa fa mpiambina vaiza koa reo sanandro tsisy mpiambina zany atiky zao vao misy an'reto sady natongavanyreto teto an-tanàna aza tsy fantatro akory tena tsisy fikiteram-panarivo fa hotratra ny be no vitsetitsika raha zao ny fandehany jereo nge nireny misy vaventy be anankiroa hiakatety amintsika ko de sanatria ve ho hitantsika fa raha tonga de tiferinany de zay lalany ihany lalany tsy manatsafidytsika fa tsy maintsy zay so fa tsy misaraka amiko ty basy ty ary tonga de reto ro efa miakaiky reto ny raharafako avy etrany tifiry fa tohotra amin'ny mangovotra nge lahy zany da tonga de tifiro a ka lasa tsy nisy balatsony tato jereo koa fa hoay to lasa malemilemy tsy haitazoniny zany ty basy ty rapanana eny marina fa ina ny aton'izao ary tena nampiasa ody mahery zany ty dadapasy tiko aleo milefa ary zala fa hery tsy mitovy ty fa ho fatifaty foana eto samy manavitra ny aingy kanefa tsy nahita zavatra tokony hampatahotra azy ireo akory fa na izany aza dia andeha hivavaka hisaotra an'Andriamanitra mino aho fa ny aino ahy izy ny aro ahy ny tay ary mbola hitsinjo ahako tena mbola manenjika ireo rindreo ihany le matara-panarivo ty voaloza tena tsy amelany retontsika androany samy mamonjy ny any ary de ho hita ny toyny ainty ho ray manonjy miparitazy zala de avy eo mifankahita fa atao zay anarinany reto miaramila lava ranjanana sady vaventy manenjika atsika reto aty lalana fa aty misy lalana tsisy bahety eo aloha kely eo mitsofoka ainganina de zao tairare tena matanjaka angery zala zany to tsy mba miotsina mihitsika oay le ty to hitany ko nge zany lalana zany tena tsy hisy hevitra tsotry ty sady tena efa reraka be hafa maninona raha milavolevontsika sanatria zany rapanarivo eto kosa aloha tsy misy ho tratratratra fotsiny am'izao zay lalany any ty zorany de zy faharany any koa ny totonany tena tsy vitako tsony fa andanonareo mitsoky kay sady voatsindro ny zavatra zany tongotra zany vita eto ny ampiko eo anao rapanana fa samy manavitra any iny ty oay ary to malama be nge zany lalana zany tena marina raha tsy antsana be io aloha io zany efa ty tsy afaka ny janona tsony mata oy tena ny sosany ambany any le zalahy teo sy ny nama marina ary le miaramila teo lasa izy doly kay tena marary mafy azy any tongotra zany ary naninona ry any nijereny fotsiny de lasa izy tena maratra be zany tongotra zany marina aleo mody tsy moramora fa ho tratra ny andro mazava eto vo maika koa loza meo papany kay maty ahatongotro kasa maty aho marina tena tsy vita ny misy eo
mba iza kory miaramila niampina teo amin'ny rapasy reny e. Dia fananinana keo any ny tsotsambory ny fanijereny fotsiny. Dia mbo nanahoana zay ry zalahy reny maty ve sa velona? So ihany zany fa vony tongotra raha tsy zany dia niarany sosa-tany niaraka tamin'ny zalahy. Fa ny mahagaga dia toa tsy tokony hisy antsan'izany ny lalana mahalitika nefa dia nisy. Sa ve zany vony tambery-tany? Rapanarivo misy fatin'olona hita hoy ny aroakady aroa fa so mba olona fantatra ihany mantsy. Fatin'olona? Fatin'olona. Dia lahilahy sa vaivavy? Dia anankifiry hono zany? Mbola tsy hay aloha fa zao vao andeha ho jerena any zao. Ndre ary toa manino ny tongotra Rapanarivo ny toa maratra be sady toa mbola tena mandeha ra izy zany nge. Io ve? Ie. Nanitsaka zava maranitra tato an-drano vao teo io ka. Fa tsy aleo ve ianao mandeha aloha fa raha za toa mbola ho ela vao tonga any amin'ity tongotro tiako. Ay, zay ary fa lasa aloha fa sokomba olona fantatra zany eo zany. Tranga tsy dia fahita eto amintsika mantsy ty tranga tiako. Ka ilozana ary aloha ianao dia mirary fahasalamana ho an'ny tongotra hoe. Eny ariko. Dia namaty zany ry zalahy. Dia tsisy velona ve taona dia ray aza? Ndeha hoe niany aso mbo misy velona. Tena tsisy velona ve sy tato ry dadabasy? Sa mbo nisy avotraina somatsara ihany? Palahelo zay tia. Sady tsy tana avokoa ny anisy ireo na dia ray aza. Fa raha araka ny fantatra fotsiny dia anisan'ireo jolahy iringiriny ka roa ambitandro amin'ny filaminana fatratra reto maty reto. Saingy ny mahagaga fa naninona izy ireo nilatsaka tato e. Tootran'ireny hoe nisy nanenjika ireny ny fahitana azy. Mety hoe nisy nanenjika izy ohatra dia mety ho tsy nahita lalana ary zay ny antony tonga azy ireo latsaka taoko. Ka nazandarina fokon'olona izay nanontaniana dia samy nilaza fa tsy nisy nanenjika mpangalatra izany raha tamin'iny alina iny. Fa nisy zava-nitranga hafakely izay fotsiny tamin'iny alina iny ho ahy. Tranga toa tsy mba fahitako firy. Toa mampametra-panontaniana hatramin'izao hoe fa naninona. Fa inona zany ringa rapasy? Mbo tantarao hoe fa toa liana amin'izany ako. Mitony aloha fa ho tantaraiko amin'izay fa aza dia taitaitra be toan'io se. Ka tsy hoe taitaitra akory fa mba liana e. Tia fantatra an'izany vaovao zany. Tsy aloha ve miatakataka tsika fa sao dia hoe ny olona ka sao dia mahasositra. Tsy maninona zany ka. Efa nitantaraiko teo zany. Sady koa mba ho fitsoroko vavolombelona fa velona ny Andriamanitra ivavahako sinoko. Ka mbo tantarao ary fa tena mangoritsina mihitsy ny sofiko zany koa. Zao ary ka ianao tsara no sady ho fitoriako teny aminao ihany koa. Tena tsapako ny fiarovan'Andriamanitra ary inoko fa ireto jolahy hita fateto reto reo saika hanafika. Fa raha arak'izay hitako izay dia toa dimy izy ireo saingy toa efatra reto hita reto. Ary mino afa mbola any zany ilay fanindininy saingy tsy fantatra na aiza ny misy azy amin'izao fotoana izao. Mba mahagaga koa zany. Nefa raha araka ny fitantaran'ny rapasy azy ty dia toa tsy mba nametraka mpiambony zany eo n'izy. Moa koa ny aty amin'ny tanàna misy anay tsy mba misy miaramily zany ko.
lasa saina be se zany efa ho tapa-kevitra ve seny mba hiova sa inona ny anton'izao fanginana tapoka ataony se zao? Tsy zany fa tena marary amafo aty tongotry ty fa la angamba aloha andahodika. Eny ariko sady raha izao fandehanao zao dia to ela ihany ianao vao tonga any an-tanànako. Zay mihitsy hoako aleo a hijaikijaiky fa dia mba lazalazao vaovao eny any raha mba maheno ianao e. Eny ary dia mirary fahasalamana feno anao e. Engany ka iovindrala malala iny. Tona eno aho hoe nanonitra be ho n'ilay tongotra eo Ringaram-Panarivo a. Dia nandalo taty aminao aho mba hivavaka ho anao raha toka mety aminao. Ire fa iza ny teny taminao fa mivoto be ty tongotry ty. Za raha tsy mba nivoaka izany mihitsy efa ho herinandro zay. Le tsika tany akady be tany ihany no nivoahako farany. Ka le zavikelinao iny mba mitantaran'izany dia hoy aho hoe fotoan'izao mba hiovana sy hitodiana any amin'Andriamanitra. Ka tsy mino an'izany Andriamanitra ao zany ahy. Zavatra tsy hita maso ve dia mba inoko to sarotra eritreretiny zany. Ngiara-panana. Nyenina. Jereo tsara fa na ise na iza na ireo zava-maniry sy zava-mananaina rehetr'ireo a dia izy avokoa no namorona azy. Na ny segondra iainany se aza dia mbola izy ny nanome azy. Tady Dioram-Panarivo fa mbola tiany ianao matoa mbola ataony mahare an'izao ants'izao a. Tsy aleonao mba miova amin'izay. Jereo iny masoandro iny noho ny fitiavany dia aposany ho an'ny zanak'olombelona rehetra fa tsy hoe akory ho an'izay mino azy rery ihany. Ianao io mihitsy ilay tadiaviny efa hatramin'ny ela. Efa nofidino olony ianao fon'ny ianao mbola tany am-bohoka. Narovany tamin'ny loza maro samihafa ka izao mbola velonaina soamatsara izao. Ary sao lamba izao le atsasa-tsegondra ho anao e. Miala nenina farany aminao ny tompo ka anjaranao ny sisa mandinika. Tsy manery anao nefa izy fa mametraka safidy malalaka eo anoloanao ka anjaranao ny sisa. Azafady indrindra dadapaso hoe zany olona mandontony zany hoe mbo iza tena mialatsiny maniraka. Tsy manina akory fa ny tongotra ao azy ty tena mivotobeko. Oay, ary to rakoto mivady. Rakoto? Rakoto? Efa fantatray mivady mihitsy fa tsy maintsy ho taitra sy ho gagy ianareo hoe ary to mbola velona fa tsy maty. Saika ho any aminareo aloha zay Ringara-Pasy saingy lasa ty hono ianao ka dia nitratrarinay tatyko. Tamin'le tsika avy nanao asy iny ka rehefa tonga tao an-trano izay mivady dia tena nietsika be raha lisy vadiko e. Tonga dia fantatro fa ho teraka izy tamin'io fotoana io ary teo ny eo ihany zahay dia lasa namonjy tobim-pahasalamana satria koa mantsy mbola lavitra ny misy antsika ny tobim-pahasalamana ary tsy afaka ny nampandreny taty an-tanàna izay satria hitanareo ihany io misy anay mivady io fa toerana somary miatakataka kely ny tanàna no misy azy e. Teraka soamatsara moa izy io hitanareo io. Ny ampitso saika andeha hodiny izay no narea fa nisy nandoro tao ny tranonay. Noferako mafy olona nilazana io mba tsy hilaza fa mbola velona soamatsara any izay mivady. Zao anefa izay vao tapa-kevitra satria henonay herinandro lasa izay fa nisy jiolahy hita faty taty
ary mino izay fa ireo jiolahy reo no nandorony tranonay sange tsy fantatray hoe inona loatra reno antony e. lalina izany fitondran'Andriamanitra izany tsy takatry ny saina ho eritreretina mihitsy fa arapaina aloha fa nahazo fahasoavany misaotra rapazy a ary ngiara-panarivo hoa to tsy mba ahita teny mihitsy to dratsy be zaho voatsapako hoe tena mifona aminareo re ahy e mibaboka diso teo anatrehanareo a za daholo ny tao mbadika ireny loza rehetra ireny nanontany aminao aza dadapasy te za daholo ny rangory fototry ny afina vitan'ireny e za le raha isisa tsy maty tamin'ireny tsy azoko aza vao misimisy kokoa era-panarivo eno tsara ry afa zao ny zava-misy mariny dia izay sy izay ny zava-nisy rehetra ry zareo a neveriko fa mifamononanareo ny vahaolana tsara indrindra amiko amin'izay a tsy misy manelingelina sy afaka manjaka tokany eto amin'ity torany ity zao voatsapako fa tena miaro anareo tokoa ilay Andriamanitra tomponareo niodiko sy ny fampotsapoko dia mbola zava-poana ihany raha eo anatrehan'ilay Andriamanitra reo lehibe sy mahagaga ity ahy tia hitany ampitandry filaminana folomeloka saika nampandozana faty anareo izay angera-panarivo tsy hoe akory hoe maty fa mbola velonaina somatsara e tsy hitondrana hoe ny akory izay fa fahatsapahan-tenanao ny zava-dehibe sady hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy tsapako zao fa nale miaramila ranjanana ny sady vavety reny aza zany dia anjely miampina anao daholo ry dadapasy tena vonina ny Iova Iova fa somba efa-tsasa-tsegondra farany ho azy ao segondra ao kanefa ve mbola tia ahy ihany zany Jesosy zany na dia efa maro aza ny tavitako tsy manisany eloko zany Jesosy ka fifaliana be azy any an-danitra any amin'izao satria niova ianao sady raha tena vonina niova ianao dia andesika hiara hivavaka dia izay vavaka tokony averinao ihany koa fa dia misaotra anareo aloha fa raha tsy nareo mety tsy haiko hoe taiza ato izay tsy mba kivy zany nareo na dia be loso be saina aza dia mbola mamerina mifonako aminareo ihany aho tamin'ireny adalàna vitako ireny e tsapako ankehitriny fa izay miaraka amin'Andriamanitra dia feno fiarovany e mamela anao re izay ry ngiara-panarivo a sika rehetra izao aza efa samy nanota mbola velan'Andriamanitra ihany maika moa fa sika indray ve tsy hifamely akipioary masonareo dia avereno izao vavako izao no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny vavaka nataontsika nio isan'andro san'andro no nahasitrana io dadapasy fa dia mbola tsy mitsahatra mamerina fisaorana no foana no reny rehetrarehetra reny noko maromarina fa raha tara-tsasa-tsegondra monja dia mety ho efa tsy anisan'ny olombelona tsotra tamin'ity tongotry ny voto be ity saika lasa ny vadiko mamiadana mihitsy iny raha tara kely foana ko tsy misy tokony hisaoranao zany fa Andriamanitra irery ihany hisaorana fa inona moa izay zahay fa zahay ange dia fitaovana fotsiny ihany ny amin'ny fitoriana ny filasan-tsara e fa andeha ho aiza aloha ianao zany andeha hijery mizotro ny fanamboarana an'ilay trano rakoto roa alohako avany indray dia
izara sakafo an'ny olona sahirana eto amintsika. Efa nandray fanapahan-kevitra koa dadapaso fa averiko manontolo nareo tanin'olona azoko tamin'ny hafetsena azako eo. Efa vonina ny eo va ka ovaiko dolo ny amiko manontolo e. Tsara izany sefa toy izao. Mieza manao ny tsara trano na aiza misy an'izay. Fa ilozako aloha sefa mbola maro ny adidy antsoroana. Natolotry ny asem radio anareo teo Antsasa-Tsigondra. Tantara indray miseho no soratan'ny Tomaratra Andry Nirina. Novelomin'ny Saoly